ho fampitaovana amin'ny hampiodinana aingana ny DMM na dokany mora ho an'ny mpamokatra dia fitaovana informatika toy ny solosaina miisa 12, onduleur 12, imprimante 12 ary tablette miisa 23 no natolotry ny fandarana asa defy tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny DMM ny alakamisy 12 janoary 2024 teo teny Ampandrinomby. Ny DMM izay iray amin'ireo fitaovana hoentin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianaran'ny Jono anamorana ny fahazahoana ireo mpamokatra fitaovana sy anampamokarana ho fanohanana azy ireo amin'ny famokarana izay ataony. Ny fanakitezana ny mpamboly moa zany tena tanjona amin'izy ary io moa zany anamaivanana ny asan'izay atao any fiompiana. Io araka ny tarifitatsika ministera moa zany dia ho vatsina daholo hatrany amin'ny district. Izay izy zany ny fiakaran'ny vokatra ary manarakarakao sy apitaka zany. Ireo fitaovana ireo dia natao indrindra ho fanafainganana ny fomba fiasa eo anivon'ny dokany mora ho an'ny mpamokatra ary pirofon'ny fiarahamentana eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianaran'ny Jono sy ny fandaharana asa eo ambany fiahiny mba ho fanatratrarana ny tanjona amin'ny ampiakarana ny vokatra ka ahatratrarantsika ny fahavitantena ara-tsakafo. Tombony fotsiny dia efa lasa miamaty any nambatsara. Izany dia fahitatsa ny kirakira ny fangatahana sy ny fampiasana ireo manam-pamokarana. Dia izay indrindra no mahatonga ny fanohanana solosaina ohatr'izao mba ahafahana mikirakira aingana ilay fangatahana dia ahafahana mitondra ilay manam-pamokarana aingana eny an-tsaka. DMM amin'ny distrika 12 ao amin'ny faritra miisa 4 dia Analamanga, Melaky, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy, Alaotra Mangoro no isitraka izao fampitaovana izao ho fanombohana. Tanjona ao anatin'ny 3 taona ho avy ny ametrahana ny DMM eraky ny distrika manerana ny Nosy.